miasa Andriamanitra. Haleluya. Amin'izao fotoana izao andeha ny tenin'Andriamanitra isika hivavaka aloha. Kanefa eto dia mamelahako hisaotra an'Andriamanitra ary hisaotra antsika tsirairay avy. Ho an'izay tsy mbola mahalala moa ny mamako dia niditra hôpitaly, nahiditra hôpitaly ao amin'ny réanimation tao amin'ny hôpitaly Bevelantanana. Maro mpanompon'Andriamanitra eto anivontsika, Ndralasana Bavy, namana efa tonga ny fandimby nitondram-bavaka tany dia isaorana ny tompo aho fa le tsara izy ary efa misakafo tsara foana ary afaka miresaka tsara dia isaorantsika n'Andriamanitra izany. Haleluya. Za tia hiteny aminao rahalahiko anabaviko isaky mijoro eto dia hiteny foana hoe rehefa manompo an'Andriamanitra dia tena manompo. Fa ao amin'ny réanimation dia karazan'olona maro tsy mahatsiaro tena ny sasany marary mitao dia misy menimena lasa ohatra mahay mivavaka tsy fidy an'izany ny sasany olona tonga ao dia hiteny hoe dia mbola salama tsara e, dia mbola matanjaka tsara e, dia mbola afaka mitery mideran'Andriamanitra tongava ty amin'ny tranon'Andriamanitra. Fa maro misy olona tonga ihany mitoroteny mampivavaka fa tsy mifantoka antsony ny olona satria marary loatra mijaly loatra. Fa za tia hitarika fiamentana anao rehefa mbola salama amen'Andriamanitra famindrapo miaino tsara, mivavaka, midera tsara, manompo tsara. Fa za milaza aminao fa maro ane vehivavy satria nidiranay tao nanomboka alakamisy reny mpianakaviana lasa vao maly hariva indray dia fa nandrify amin'ny mama teo lasa ary eo amin'ny hôpitaly tena mivavaka. Tompo mamindrafo, mangataka andrano Jesosy, mangataka rianjely masin'Andriamanitra, mangataka famindrapo avy amin'Andriamanitra. Fa maro lasa ao amin'ny hôpitaly ao. Ary zany angatako vavaka eto anivinao isaorana ny tompo ary isaorana ny mpanompon'Andriamanitra. Reo Ndralasana Bavy izay fa tanjozotra maro tondram-bavaka na dia tsy azo amankina ary dia tsy manaka midira na dia mivavaka fontsotra ao anatin'ny fosaina ary mivavaka mametratrana araka izay azo atao dia maro ro tonga atao dia isaorana ny tompo izany, isaorana anareo. Ary eto ako mialohany mivavaka ihany pasteur avy eo amin'ny marary sy ny toy izany fa za tena mangata bavaka satria arakaraky ny angatana dia mba anampy hito izany koa nareo mba hivavaka ao an'io mamana io ao amin'ny hôpitaly ao Bevelantanana ao amin'ny réanimation. Izy moa efa mahatsiaro fa tsy hoe tsy mahatsiaro maro ndralahy efa tany anabavy dia efa nahita, misy moa izy mbola matory ny tao dia tsara manambara amin'izany fa isaorana ny tompo fa mendoany fahasalamany ary tena mangata bavaka satria misy zavatra be lehibe asainy dokotera atao kanefa ny tompo mivavaka izay angatana amintsika satria ny aretina mazao zany zao dia ao amin'ny fony sy eo amin'ny rein dia mba tsarovy ambavaka mihitsy zany aretina zany timenina amin'ny anaran'i Jesosy mba Andriamanitra mihitsy anday an-tanana fahasalamana mamako izany dia hitsangana fotsika aloha mangata bavaka dia avy eo hivavaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo hitsangana isika to tompo Andriamanitra no uavi ci uela macici susi izani nuva faca farani ni famatara na mitumbua jani di manambara fa akadisi aca pada fami
Nampatsika rehetra rarasana pavy. Arapaina ianao toka soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Alleluia. Faly be mihitsy zay mahita anareo tonga eto. Tena fifaliana. Hitanao tonga eto. Alleluia. Fifaliana. Ahitanao tonga eto. Ndao mba hitsika kely tsika. Alleluia. Ndao mba hitsika. Na dia ratsy tare azy ianao tsy manino. Ndao mba hitsika kely any. Aiza. Banga ve tsiki kely. Miendrika fitsikina nge raha lasana bavy. Tena ero an'le namanao mihitsy raha vao mitsika ianao. Alleluia. Iara va manomboka miona amina pino anankiray azy zay dia matetika ihany ny endro ny jereko voalohany raha vao mahita azy rehefa izy no voatazako voalohany tsy mitsika. Ohatra misy zavatra ohatra zao misy atao anaty foko ato. Hoe ahoana ty? Fa vao manomboka mitsika izy ohatra no mahazo aina mihitsy. Alleluia. Alleluia. Ho anareo izay tsy mba zatra n'le mitsika. Samy hafa le hoe mea ary hafa le hoe mitsika. Me zany tena hitanao mihitsy hoe misy feony mihitsy le olona. Kalakalaka. Day mandeha nahita nisy olona zay resaka aminareo alohan'ny hitoriko teny. Ho iaho hoe samy hafa mitsika sy me. Fa zay ara lasana bava nahita olona torana teo ampimesana. Nisy zavatra nampime azy. Tolana tao mihitsy izy. Famonjena mihitsy. Hay vehivavy nyty resaka fimezana ty rehefa tena dafa oatra. Mahasafotra ka izy io. Tandreny ihany zany tsy hitanao zay nanaovana. Tsy voateriko rehefa mahita ianao dia tonga dia takalaka hafa ray zay. Vao mahita azy tonga dia ohatra ahoana ro azy zany. Kina mampikalaka an'ireto. Fa hafan'ireo ilay hoe mitsika. Alleluia. 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 Alohanao hira kely anankiray isika. Dia ho anareo raha misy tena mavesatra dia mba tsy hivery tsangatsangananao intsony rehefa mitory teny fa tsy mety manko ilay mitsangatsangana rehefa mitory teny na vezivezy. Dia aleo tsy maninona fa afaka tsy voatery mikorotana be akory. Afaka mandeha kely ianao fa tena mavesatra mba tsy hitsanganana intsony rehefa mitory teny. Anio no anolorako tena sy fanahy ho an'i Jesosy maty ny solo ahy. 4,700 ataontsika fanahy mivavaka. Asaratritsika amin'ny lanitra ny tanantsika kavanana. Ny tanantsika kavanana. Anio no anolorako tena tanakavanana. Sandratsika amin'ny lanitra. Anareo zay manana tanana sandratra amin'ny lanitra amboniny. Natao hoe marary aza sandratra faotrany tompo io. Ataontsika fanahy mivavaka misy direty ankatantsika ny famangiana masina.
nainambarany Jesosy